Le Seigneur est tout suffisant pour votre besoin, que ce soit spirituel, matériel ou physique. Ny tompo dia ampy amin'izay zavatra rehetra ilainao na ara-batana, na ara-pitaovana, na ara-panahy. Le nom du Seigneur est le Tout-Puissant. Ny anaran'ny tompo dia tsy toa, Le Tout-Puissant. ilay tsy toa. Et puisqu'il est Tout-Puissant, Ka satria izy ilay tsy toa, sa grâce aussi, c'est puissante de nous aider dans tout notre besoin. noho izany ny fahasoavana dia ampy koa hanampitsika amin'ny zavatra ilaitsika rehetra. Il y a beaucoup de gens qu'on a des doutes concernant la volonté de Dieu pour eux-mêmes et pour leur vie. Misy ny olona misalasala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny fiainany sy ny amin'ny aminy zany. Il y a des autres, ils disent que je ne sais pas si Dieu vraiment m'aime. Misy ny sasandray dia miteny manao tsy fantatra raha tena tia marin'Andriamanitra. Mais Dieu a déclaré ce que lui est Andriamanitra nefa efa nanambara ny aminy et ce qu'il veut faire. sy zavatra mety vita. Et il a déclaré dans sa Bible aussi sa volonté. Ary efa nambarany tao amin'ny baiboly koa ny sitrapolo. Aucune personne a doute concernant la volonté de Dieu. Ka mba tsisy olona isalasala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Parce que si on a un doute, on ne peut pas recevoir rien de Dieu. Fa rehefa misalasala mantsy dia tsy mahazo maninana inona avy amin'Andriamanitra. Dieu honore foi et confiance en lui. Andriamanitra manome voninahitra ny finoana sy ny fatikina azy. Alors vous recevez de Dieu si vous avez foi et confiance. Mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra ianao raha manam-pinoana sy manana fatikina azy. Avant de prier, on doit vous déclarer de la Bible la volonté de Dieu. Alohan'ny vavahana dia ambaraninao avy ao amin'ny baiboly ny sitrapon'Andriamanitra. Actuellement, comme votre cœur s'ouvert pour Dieu, Ny tena marina raha misokatra amin'Andriamanitra ny fonao. peine que vous ouvrez votre bouche et priez, Dieu entend. Ka raha vao misoka-bava fotsiny ianao ka mivavaka dia efa miaino Andriamanitra. Il a dit ça dans sa parole. Avant que même vous priez, j'entends. Lazainy amin'ny teny zany fa alohan'ny tenenao koa raha dia efa naheno izy. Quand il voit votre cœur et affection est tiré vers lui. Rehefa hitany ny fonao sy ny fitiavanao fa mifantoka ny aminy. Alors, on va apprendre beaucoup de choses ce matin, dit notre Seigneur. Andray zavatra be dehibe avy amin'ny tompontsika isika amin'ny anarana ity. Mais pour remplir votre cœur de confiance, Fa mba hanomina ny fonao amin'ny fatikiny. de savoir la volonté de Dieu pour vous, concernant vous-même, Dia ny afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra ny mikasika ny amin'ny fiainany amina manokana. on va vous lire quelques versets de la Bible. Dia amaky andiny vitsivitsy ao amin'ny Vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on prêche, mais quelquefois on ajoute leurs paroles, mélange avec la parole de Dieu. hitanao efa indraindray rehefa tirina ny teny dia misy ny olona ampily avy amin'ny teny mizay amin'ny tenin'Andriamanitra. Et ça, c'est dangereux. Ary zany dia mampidi-dozy. Non, Dieu veut qu'on dise seulement sa parole. Andriamanitra dia tiany mihitsy hoe ny teniny any no Parce lazany. que Dieu a promis d'appuyer sa parole. Satria Andriamanitra napana-tena fa maniana ny teniny Si vous izy. voyez ce que vous allez lire ce matin, Ko raha inonao zay vakinao ny ty maraina ity vous serez bénis, dia ho tahina ianao. c'est garanti. Azo antoka On izany. va lire la première portion, c'est dans Isaïe chapitre 18, verset 23. Ny voalohany dia amin'ny Ezekela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo. Ezekela valo amby roapolo, valo ambin'ny folo, telo amby roapolo. Moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah Tompo, fa tsy mialany amin'ny aleny mba ho velona izy. Le Seigneur dit aux pécheurs, aux personnes qui habitent dans le péché, Ny tompo eto dia miteny amin'ny mpanota na amin'ny olona zay miaina eny anatin'ny fahotana. il n'a aucun désir de le détruire ou qu'il sera perdu. Dia milaza izy eto fa tsy sitrany ny andravanao na avery anao. Mais le plaisir du Seigneur, c'est qu'il retourne avec repentance et il recevra la vie. Fa ny sitrapony dia raha misy olona miverina amin'ny fibebana dia raisiny izy, dia vovelona izy. Une autre portion dans Jérémie 29, verset 11 à 13, je crois. Amin'ny Jeremia toko fasivy amby roapolo ny andininy faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Voilà, Dieu vous donne sa pensée. Zay rehetra rehetra Andriamanitra dia mamenao ny heviny. Sa pensée pour chacun de nous. Mieritreritry ny amintsika tsirairay avy. Quand vous regardez à vous-même, Rehefa mijery ny tenanao et ianao vous examinez votre vie, ary mandinika ny fiainanao, alors Dieu vous donne la conclusion, son pensée vers vous, ou ce qu'il veut faire pour vous. dia Andriamanitra manome ny fanapa-keviny dia mieritrery ny aminao sy ny heviny aminao. On va lire du verset 11 jusqu'à 13. Mandiny ny faraka 12 amin'ny Jeremia 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa izao malala ny hevitra zay everako anareo o Jehova, dia hevitra ahatonga fiadalana fa tsy lozy, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany, ary antso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia iaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, rakatsay ianareo amin'ny fonareo rehetra. Voilà la pensée du Seigneur vers vous. Zay ny hevitr'Andriamanitra ny aminao. Que vous, si vous êtes dans votre péché, Raha ao anatin'ny fahotanao ianao, si vous êtes battu, raha ohatra ka resy si ianao, vous êtes découragé, raha kivy ianao, si vous êtes fatigué de vous-même, mareraka ny amin'ny tenanao kory azy, voilà, il dit votre son pensée vers vous. dia io lazay aminao ny heviny aminao. Ce n'est pas votre destruction. Tsy ny andravanao, Non. tsy Jésus est venu pas pour détruire les âmes, Jesosy raha tonga tsy hoe hamonina andravan'ny mais fanahy, il est venu pour sauver les âmes, fa tonga izy hamonjy ny pour fanahy, chercher les perdus. hitady ny very. C'est ça la raison que Jésus est venu. Zay ny antony nahatongavan'i Jesosy. Et le Père tellement a aimé chacun de nous, Ary tena tiantsika loatra tsirairay avy ny iray, sans même que nous demandons quelque chose, lui-même il a donné son Fils unique pour notre salut. na dia mbola tsy nangataka ninona tany azy isika dia efa nimesady ny zanany natokana ho famonjena atsika. Alléluia. Alors voyez là, si vous connaissez la volonté de Dieu est bon pour vous, Ka jereo aho fa raha fantatra fa tsara sitrapon'Andriamanitra dia tsara ny aminao. il a donné ici sa pensée. Eto izy manome ny heviny, Et il a donné aussi directive. ary nanome toromarika na torolalana. Vous allez le convoquer. Raha iantso azy ianao, Quand vous connaissez sa pensée, rehefa fantatrao ny heviny, et il va vous entendre. dia ihainonao izy. Et il va vous entendre, vous allez prier, il va vous entendre. Hivavaka ianao dia ihainonao izy, hoenina ianao. Il va vous entendre si vous priez, que vous demandez pardon du Seigneur et vous allez repentir. Hoenina ianao rehefa mangataka aminy ianao raha mibebaka ianao. Parce que sa volonté, sa plan est votre salut éternel. Satria ny sitrapony sy ny drafitra kendreny dia ny amin'ny famonjena ny fananao mandrakizay. C'est le diable qui veut vous amener avec lui à l'enfer éternel. Ny devoniny dia hitondranao hiaraka aminy any amin'ny elo mandrakizay. Alors il y a deux puissances. Misy hery anankiroa, La puissance de Dieu, dia ny herin'Andriamanitra, l'Esprit de Dieu, fanan'Andriamanitra qui parle à votre cœur ce matin, zay miteny amin'ny fonao ty maray ity, et la puissance de ténèbres ary indrindra ny herin'ny maizina qui va vous empêcher de repentir. zay manakana anao tsy hibebaka. Alors c'est à vous maintenant de choisir. Anjaranao no mifidy. Si vous choisissez le Seigneur Raha mifidy ny tompo et ianao vous acceptez sa volonté, ka manaiky ny sitrapony, vous allez avoir la bénédiction de Dieu. dia azo ny fitahin'Andriamanitra ianao. Alléluia. Quand on connaît la volonté de Dieu, Rehefa fantatra ny on sitrapon'Andriamanitra, n'a aucun doute. dia tsy misy On fisalasalana. vient avec foi et confiance. Manatona ampona sy ampatokiny, Parce que Dieu a promis satria nampalatena que si vous allez le chercher, fa raha tediavinao izy. verset 13, on va le lire de la Bible, comme ça vous entendez bien. Vakina leo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo leo amin'ny Jeremia, On va lire le verset 12 et verset 13. ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo no vakitsika amin'ny Jeremia 5:20. Ary antso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia iaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo
Hitanareo rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra. Alléluia. Alors vous avez la promesse de Dieu, Koa efa manana teo fikasan'Andriamanitra la ianao, garantie de Dieu, manana ny antoka avy amin'Andriamanitra ianao. que si vous le cherchez, Fa raha mikatsaka azy ianao vous natady azy, désirez, raha maniry azy ianao, elle va se démontrer, présenter lui-même à votre cœur. dia iseho izy tena mihitsy ao amin'ny fonao. Jésus a dit si quelqu'un m'aime, Hoy Jesosy raha misy tia, le Père l'aimera. ho tia azy ny ray. Et moi, Jésus a dit, moi-même, je veux me manifester à lui. Ary hoy Jesosy tena mihitsy, za mihitsy miseho Vous aminy. voyez, Dieu n'est pas loin de nous. Tsy lavitra atsika ndray Andriamanitra. Non. Tsia, Nous vivons, nous existons par sa puissance. misy isika ary mively isika miny amin'ny heriny. C'est le péché qui éloigne l'homme de son Dieu. Ny fahotana ny manalavitra olona amin'Andriamanitra. Et le mensonge du diable, l'imagination du diable, Ary ilain'ny devoly sy ny fisaintsainan'ny devoly. qui sépare l'homme de Dieu. Zany no mampisaraka ny olona Dieu amin'Andriamanitra. est tellement amour, Kanefa Andriamanitra dia tena fitiavana tokoa. qu'une fois il a appelé lui-même, il est amour. Ka Andriamanitra azy izy dia nilaza ny tena mihitsy hoe fitiavana. Et l'amour de Dieu n'est pas, Dieu n'a pas appris cet amour de quelqu'un, Ary zany fitiavan'Andriamanitra azy tsy raisina avy amin'ny hafa izany. parce que personne aime son ennemi. Satria tsy misy olona tia mitavalona. Et nous étions l'ennemi de Dieu. Kanefa isika aloha dia tavalon'Andriamanitra. Dans parole et dans action. Na teo amin'ny teny na teo amin'ny asa. Mais tellement Dieu nous a aimés, Kanefa tena tia antsika loatra parce Andriamanitra. que Dieu est amour, Satria fitiavana et l'amour sort de sa nature, ary dia mivoaka avy eo amin'ny izy azy mihitsy ilay fitiavana. Alléluia, de sa personne, Avy eo amin'ny tenany. parce que Dieu est amour. Satria izy fitiavana. Andriamanitra. Et les pensées de Dieu vers nous, c'est bon, on vient de lire dans la Bible, Ary ny hevitr'Andriamanitra ny amintsika dia tsara ary vakitsika teo amin'ny Baiboly. et c'est à vous de décider ce matin votre destin. Ary anjaranao ny mandray ny amin'ny fiafaranao. Vous voulez être béni, Tianao ve no tahiny? Dieu est prêt. Vonin'Andriamanitra. Vous voulez être maudit, Tianao ve no voizina? maudit par l'enfer éternel Voizina amin'ny elo mandrakizay. et la misère dans cette monde. Ary fijaliana eto amin'ity tany Vous ity. avez été tué et ne repentis pas. Dia mijanona eo mampiloa ary aza mipetaka. C'est tout, c'est simple. Tena tsotra Vous zay. voulez être béni, Raha tianao no tahiny. Jésus la parole dit, si vous allez me chercher, vous allez me trouver, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ny teny Jesosy hoe raha tadiavinareo amin'ny fonareo rehetra dia hitanareo. Alors qui contrôle votre cœur? Iza raha ny manapaka ny finao. C'est vous-même, Ianao ihany. c'est votre volonté. Ny sitraponao. Vous décidez ce matin Ianao ihany manapa-kevitra amin'ny tena d'être ity. béni Na ho tahina ou d'être maudit. na ho voizina. Et personne ne peut décider pour vous. Ary tsy misy olo-kafa afaka hisafidy eo amin'ny toeranao. Fa ianao ihany mifidina amin'ny tenanao. Alors on doit vous donner chance de décider pour Jésus ce matin. Fa omena anjara ianao amin'ny tena raity mba hifidy ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Nous en avons des visiteurs, nous sommes contents de vous voir. Actuellement, nous ne voulons pas vous compter comme visiteurs Bahini, non. Misy olona mpitsidika eto zao fa zay no hitanareo nefa dia ny tena marina tsy raisinay ho teny vahiny ianareo. Ça, c'est la maison de Dieu. Fa ity dia tranon'Andriamanitra. C'est ici que Dieu parle. Eto Andriamanitra no miteny. Et vous, comme humaine, vous avez tout le droit de venir entendre. Ary amin'ny maha-olombelona anao dia azonao teny ny atongavanao eny eto. Alors, sentez que vous êtes chez vous, parce que pas Bahini. Ary ohatra ianao atsapany tenanao takan'ny alenao fa tsy hoe vahiny. Vous n'êtes pas Bahini, vous venez à la maison de Dieu. Tsy vahiny anao eto fa tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra ianao. Jésus est venu pour chercher. Ary tonga Jesosy hitady. On vous appelle maintenant pécheur parce que vous n'êtes pas encore repenti. Mbola mena anarana hoe mpamoty anao zao a satria anao mbola tsy mibeba. Nous autres aussi, nous étions pécheurs, mais on a repenti. Zay koa dia mpamota teo aloha fa efa mibeba. Et Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Ary Andriamanitra nanao anay a ho Mais zanak'Andriamanitra. Dieu vous aime pas moins que nous, il vous aime également parce qu'il a payé le même prix pour chacun de nous. Ary tsy latsa-danja koa no fitiavan'Andriamanitra anareo raha oharina aminay satria mitovy vidiny nalohany atsika. Le même sang Lay rano de toviany Jésus dia andrany Jesosy. qui nous sauve est le même sang qui vous sauvera. Izany no namonjy anay ary zany koa ny hamonjy anareo. Alléluia. Votre état civil n'a aucune intervenance dans
volonté de Dieu. No man'izy ianao dia tsy misy zavatra idiran'izany eo ny sitrapon'Andriamanitra. Mais il vous aime. Fa tianao izy. Et qu'est-ce que vous allez répondre pour l'amour de Dieu? Ko inona no avalinao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra? Vous allez essayer de l'aimer aussi. Dia tokony ezaka ianao Il mitiazo. veut répondre à votre prière. Tia malo ny vavaka izy. Quand la parole de Dieu dit, vous allez me chercher, vous en allez me trouver. Hoy miteny hoe hitady ahy ianareo dia hitanareo aho. Comment chercher Dieu? Ahoana fikatsahana an'Andriamanitra? Comment chercher Dieu? Ahoana fitadiavana On azy? cherche Dieu par la repentance. Mitady an'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fibebahana. On s'éloigne de Dieu par la persistance dans le péché. Mandrosika an'Andriamanitra ianao amin'ny fikirizanao amin'ny fahotana. Vous vous éloignez vous-même de vous-même, par votre volonté d'éloigner de Dieu si vous continuez dans votre péché. Ianao ihany amin'ny zavatra ataonao ihany ny alala vitanao an'Andriamanitra raha mbola mity amin'ny fahotana Et ianao. vous approcherez à la cœur de Dieu lui-même. Fa anatina ny fon'Andriamanitra mihitsy ianao. Et je peux vous assurer ce matin Ary mamiantoka anao amin'ity marain'ity. que Jésus va regarder, il est entre nous, il va ouvrir ses oreilles et il va vous entendre. Ary Jesosy dia hijery satria miaraka amintsika eto izy ary hanokatra ny sofiny dia hiainanao izy. Parce qu'on a prié beaucoup pour vous, comme ça vous répentez. Tena ny vavaka betsaka ho anao zay mba hibebanao. Comme ça vous serez un enfant de Dieu ce matin. Amin'izay moa dia tonga zanak'Andriamanitra amin'ity Et marain'ity. vous pouvez être enfant de Dieu par simplement repentir et confesser votre péché à Dieu. Ary dia tonga zanak'Andriamanitra ianao amin'ny lalan'ny fomba tsotra dia amin'ny fibebanao mety ny fotanao amin'Andriamanitra. Quand Jésus a dit « Ceux qui m'aiment, le Père l'aimera Rehefa miteny Jesosy manao raha misy ty ahy dia ty azy ny iray. et je manifesterai pour lui. » Ary dia lui. ary iseho aminy izy ao. Ça veut dire Izany dia midika. il déclare la volonté de Dieu. Manambara ny sitrapon'Andriamanitra Le moment que vous décidez de repentir ce matin misy fotoana zay nampanohevitra hibebaka ny maray. et chercher Dieu, Ary hitady an'Andriamanitra. Jésus viendra à votre aide. Dia ho avy Jesosy hanampy anao. Amen. Amen. Il est à la porte de votre cœur. Efa varavary amin'ny fonao izy. Il dit, je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un ouvre, je rentrerai. Hoy izy hoe mitsangana am-baravarana mandodoana raha misy mianfeo koa dia hiditra ao aminy aho. Alléluia. Alléluia. C'est vous que vous avez la clé et le serrure de dedans de votre cœur. Ianao no manana ny fanalahidy sy ny lakle ny amin'ny fonao. Amen. Il n'y a aucune puissance dans ce monde ou dans l'enfer ou dans le diable et tous les démons qui peut vous empêcher de repentir ce matin. Tsy misy mihitsy fahefana laizanay le zany na lelely na amin'ny devily anakana anao tsy hibebaka amin'ity maraity. Parce que si vous convoquez le nom du Seigneur, Rehefa miantso ny anaran'ny tompo ianao le Seigneur a toute puissance dia manana ny hery rehetra ny tompo de vous libérer ce matin. hanafaka anao amin'ity maraity. Alléluia. Alléluia. Jésus est tout puissant Jesosy dia tsy toa et il est à près de votre cœur. ary ekatsy ny fonao izy. Si vous le convoquez ce matin, Raha sonao izy amin'ity maraity Seigneur, je veux vivre pour toi, dia hiainao anao je tompo. veux me repentir, Hibebaka je veux recevoir ta volonté. anaiky anaraka ny sitraponao. Vous allez voir toute la puissance du ciel viendra à votre secours. Dia hitanao fa ny hery ny lanitra rehetra mihitsy ho avy ka hanampy anao. Alléluia. C'est ça qu'on a fait, on n'a pas une chose mystérieuse. Zay nge zavatra nataonay fa tsy hoe misy zava-miafina akory. On a dit, Jésus, Fa hoy zay Jesosy o, sauve-moi, vonjeo aho, aide-moi, apio aho, donne-moi la repentance, toako aneo any fibebana, libère-moi. afao aho. Ça, c'est la prière que Jésus répond Zany hoe mivavaka valiny Jesosy. par la liturgie. Tsy hoe koa le liturgie. La liturgie, c'est une croyance, Zany liturgie zany dia tsy finono zany. quelque chose enregistré dans la tête. Fa zavatra fotsiny zay naorina ao anatin'ny sanao. Tsy vavaky zany. Non, de croire en tel et tel, je crois en Dieu, je crois en Jésus, tout ça, ce n'est pas prière qui sauve l'âme. Ny fitenenana hoe mino any tsy minona andro mino Jesosy dia tsy zany mivavaka mamonjy ny tanahy. Non, Tsia.
c'est quand tu pries à Jésus, tu dis sauve-moi. Fa izy a dia rehefa miteny amin'ny Jesosy ianao hoe Dieu atao aho, Libère-moi, atao aho, viens à mon secours, avia-pio aho, aide-moi Seigneur, oentinao hanampy je ahy veux repentir, mibebaka je te donne mon cœur, atolotra anao ny fo lave-moi avec ton sang, sasao amin'ny ranao aho, libère-moi avec ton esprit, afao amin'ny alalan'ny fandrenao aho, venir à ton côté, tiako eo je anilanao, veux te suivre, anaraka anao aho, je veux me fuir du diable, andositra ny devoly je aho, veux résister le diable. anohatra ny devoly aho. La parole de Dieu dit, si vous résistez le diable, Ny teny raha manohatra ny devoly anao, refusez ses conseils ou ses suggestions, na ny toredy na ny sosokevitra ameny il va fuir de vous. dia andositra anao izy. Et si vous convoquez le nom du Seigneur, Ary miantso ny anaran'ny tompo anao, seulement appelez Jésus aussi. miantso ny Jesosy fotsiny any, C'est tout. zay ihany Et le diable va avoir peur. dia atahotra ny devoly, Il va fuir. dia andositra izy. Vous savez, le diable connaît Jésus aussi. Fantatrao fa ny devoly dia mahafantatra ny Jesosy. Et à peine que vous convoquez le nom de Jésus, il va fuir. Ary raha vao miantso ny anaran'ny Jesosy anao dia mandositra izy. Maintenant, il y a beaucoup de démons qui sont autour ici, Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny devoly zay eto zao, qui viennent à travailler sur votre tête. zay mitady asa any amin'ny lohanao, Il va vous dire, non, 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 pas aujourd'hui. dia iteny aminay tsy mbola androany aloha. Il va vous empêcher dans une façon ou l'autre. Io zay izy anakana anao amin'ny fomba rehetra. Mais Dieu a ses anges. Ianao Andriamanitra manana ny angeliny, Et il a son esprit. manana ny fanainy izy. Il parle à votre cœur. Miresaka ny fonao, Répentez-vous. mibeba, Répentez-vous. mibeba ianao. Appelle-moi. Antsoy aho, Appelle-moi de tout ton cœur. antsoy amin'ny fonao rehetra, Et je vais t'entendre. dia eniko ianao, Et il va te libérer. ary dia hanafaka anao izy. La volonté de Dieu est de sauver votre âme. Ny sitrapon'Andriamanitra dia miamonjy ny fanahinao, De se guérir de nos maladies. ary koa anasika hoe ny aretinao rehetra. David a déclaré dans Psaume 3, Psaume 103 dit, il pardonne tous tes péchés et il guérit tes maladies. Hoy Davida amin'ny salamo fahatelo amby zato, na filavana azy dia mamela ny elika rehetra ary manasika ny aretinao rehetra, na manasika ny aretinao rehetra. Alléluia. Alors c'est à vous à décider ce matin. Anjaranao no misafidy ny tena raha iny. Vous répentez. Raha mibebaka Vous ianao, gagnez ce matin. dia andresy ianao ny maraina. Alléluia. Vous gagnez la repentance. Mandresy mahazo ny Vous gagnez le salut éternel. mahazo ny fivavahana sy ny Vous gagnez le fahafahana salut éternel. mahazo ny tena mananao, Jésus mahazo ny Jesosy ianao, qui sera à votre côté toute votre vie. zay hiaraka aminao amin'ny andro tenanao rehetra. Si vous répentez et vous priez ce matin, vous gagnez. Raha mibebaka ianao ary vavaka ty maray ty dia andresy ianao, Mais si vous refusez, fa raha manday ianao vous perdez. dia mampiavaka ianao Vous serez mahery. en danger d'adoucir votre cœur. Eo mba avaloza ny hanamafy ny finao ianao, Dieu vous donne l'opportunité, mamenao ny tombontsoa Andriamanitra, il vous donne les chances. mamenao anjara koa izy. Il a vaincu le diable de vous porter jusqu'à Jésus ce moment. Ary efa andreseny mihitsy ny devoly ka mitondra anao izy etỳ amin'ny Jesosy mamonjy. Ça c'est réponse de prière, ce n'est pas seulement votre volonté. C'est le Seigneur qui a travaillé sur votre volonté. Izany dia valim-bavaka fa toe sitrapona fotsiny fa ny tompo mihitsy ny asa atao amin'ny sitraponao. Amen. Amen. Et si vous ouvrez votre cœur ce matin à Jésus, Ka raha manokatra ny fonao ianao ny marainty amin'ny Jesosy, il rentrera dans votre cœur. dia hiditra ao ponao izy. Comme Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, Rehefa niteny Jesosy hoe raha misy ty mon ahy, Père l'aimera ho ty azy ny ray, et je veux me manifester à lui. ary dia iseho aminy aho. La volonté de Dieu, Ny sitrapon'Andriamanitra que Jésus se manifeste à votre cœur. dia i Jesosy iseho ao amin'ny fonao. C'est tout. Zay. Et bonheur à vous. Ary sambatra ianao, Dites de nouveau samba. sambatra ianao. Alléluia. Alléluia. Bonheur. Sambatra. Bénis-vous ceux que vous avez à répandre l'appel de l'évangile. Sambatra ianao zay namaly ny antso ny filazantsara. Vous allez avoir salut éternel. Azo famonjena mandrakizay ianao. Si vous êtes malade, il vous guérira. Ary raha marary azy ianao dia izy anasikana anao. Alors, sambata ce matin. Vous voulez être sambata? Raha tianao zany ho sambatra,
Combien va être béni ce matin? Firy ny teo voatanty marainy Pour vous là, on ne va pas le dire, Bahini, les visiteurs, la première fois, je prie que ce sera continuel. Ho anareo zay samanitsika teto dia mivavaky zay mba ataonao mitoy izany. Si vous voulez être béni, Raha tianao no si tahiny, vous voulez arriver au ciel, raha tianao no tonga any an-danitra, continuez à susciter Jésus sur le monde. dia toy izy io manaraka Jesosy mamonjy, Parce que Jésus sur le monde. satria Jesosy mamonjy. Alléluia. Il sauvera votre âme Amonjy ny fanahinao si izy. vous rentrez en bas de ce plafond-là. Raha ohatra miditra ambanin'ity plafond Alléluia. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est très simple. Fa jereo fa tsotra. Je vais vous donner des milliers de témoignages. Afaka mamenao vavin'olona anarivony aho. Combien de vous, frères et sœurs, vous êtes fâlés, vous êtes heureux que vous avez donné votre cœur à Jésus et repentir. Levez votre Firy aminareo raha lasa anavavy a notazy a rehefa namibekaka ny trafinareo an Jesosy satsagany ny tanany. Un autre témoignage, l'autre main aussi. Ato afijorona mavilera kaiky ny tanana ilany ko. Voilà, presque 10 000 mains Oatra ny tanana ray ao qu'on a expériencé la bonheur, zay natsapa ny fahasambarana, expériencé la joie. natsapa ny fifaliana. Jésus a manifesté lui-même à eux. Jesosy tena mitsy nisota amin'izy ireo. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, nous sommes tellement bénis et heureux que notre poumon, ça on l'appelle Catherine, poumon. Il rend joie. Indray tena feny fifaliana feny fitahina ka dia manohitra zany ny tratra. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la magnifique. Quand la joie de Dieu et l'Esprit de Dieu agit dans notre cœur, nous en avons une joie divine, manifestation de Jésus. Rehefa miasa ao anaty ny tanàn'Andriamanitra, ny fidin'Andriamanitra dia mahazo ny fifaliana avy amin'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Alors, on va vous donner les chances. Ka dia mena anjara ianao. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut me faire lire un verset dans le livre de Corinthiens, de vous montrer qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour votre âme. Tsy fantako izy ihany mahatonga an'Andriamanitra teny amiko hoe vakio amin'ny boky ny Korintiana fanambarany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fanahinao. Where it says that I will dwell in you and you will be my sons and daughters. Je crois verset 1, chapitre 1, verset 7. Alors, I will dwell in you and you will be mine. And I will be your father and you will be the children. C'est 2 Corinthiens, je crois. J'ai mon concordance ici. Mon computer est très chargé, alors j'utilise les concordances ici. Fomba ohatry hoe matoka dia mampiasa le concordance izy seur zany tena zay. Korintiana faharotoko fahaeniny, andininy, fahavalo, ambiny. Voilà de la Bible. On lit de la Bible. Jereo tsara moa baiboly io, vakina ny baiboly. Chapitre 6. Toko fahaeniny. Verse 18. Verset 15. 18. Oui, verset 16. Non, verset 16, 17 et 18. Verset 16 et 18. 16, 17 et 18. Andininy fa enina ambiny folo, fafito ambiny folo, fahavalo ambiny folo. Chapitre 6, de verset 16 à la fin. Korintiana faharotoko fahaenina, andininy fa enina ambiny folo ka hatramin'ny farany. Vous voyez là, c'est mieux de lire de 15, comme ça il vous montre quelle union, quelle connexion de Jésus avec le diable. Baléal, c'est le diable. Vakina eo amin'ny dimy fadimy ambiny folo mba hitana hoe inona ny iraisan'ny Kristy sy ny devoly satria ny devoly ny beliazy. Et quelle connexion, relation entre ceux qui croient et ceux qui les infidèles ne croient pas. Ary inona ny ifandraisan'ny mino sy ny tsy mino. Ça ici, une révélation de la volonté de Dieu, que Dieu demeure dans votre âme. Fa ity dia fanambarana avy amin'Andriamanitra dia Andriamanitra dia olona ao amin'ny fanahinao. Alléluia. Alléluia. Jésus c'est Mamoun, il sauve,
et rentre dans l'âme des croyants et le fait continuellement de la puissance du péché. Jesosy mamonjy dia mamonjy ny fanahy toetra anaty fanaminy ary mitohitsy ny famonjeny ny fanaminy amin'ny fahotana. Le Fanakana péché zay fahotana. sur la porte de l'église, Jésus Mamonde. Et ici aussi, Jésus Mamonde. Misoratra ery am-baravara hoe Jesosy mamonjy fa ato. A décidé de faire 20 drapeaux, 25 drapeaux pour toutes les équipes. Efa nanapa-kevitra fa hanao faneva roapolo na dimy amby roapolo amin'ireny ekipa ireny. Le taritra En zany. 2 mètres. Eo amin'ny Largeur. roa metatra ny sakany. Et on le met sur deux petits piquets comme ça, et on marche, et on va prêcher dans la rue. Et notre signe, Jésus Mamonde. Aleluia. Dia ho asiana azo anatoy ireny faneviny zany ho atsangana misy lesoka hoe Jesosy mamonjy dia iny entina mandeha mitoritery eny amin'ny arabe. Alors, entendre bien ce que Dieu a dit dans sa Bible. Eny tsara le zavatra lazain'Andriamanitra amin'ny Baiboly. Vous savez, moi je peux prêcher, prêcher et après finir. Mais si vous ne comprenez pas, il n'y a aucune valeur. Azoko atao izy mitoritery toy foana Montre la réalité de la Bible. fa azavaina aminao ary aseho aminao ny tena famarina amin'ny Baiboly. Parce que cette Bible est donnée à vous à expériencer. Satria nomenanao ty Baiboly ity mba ho tena ho tsapainao iainanao. Pas pour admirer, Tsy hoe koa hoe hojerenao fotsiny ao aminy ianao. Tsy pas pour l'admiration, tsy hoe atolagaganao fotsiny. mais pour expériencer. Fa tena iainanao mihitsy zany. Quand Jésus dit je veux me manifester à vous, Raha miteny Jesosy hoe iseho aminy aho. quand Jésus a dit si quelqu'un m'aime, le Père l'aimera et nous viendrons et nous allons demeurer en lui. Ary rehefa teny Jesosy manao hoe raha misy ty aho dia ho avy izay ary ho olona aminy. Ça c'est réel. Izany dia zava-misy. J'ai expériencé ici à Jésus Mamonde. Efa tsapanay teto Jesosy mamonjy zany. C'est réel. Tena misy. Il est dedans et il délivre. Ao anatiny mihitsy izy ary manafaky. Il sauve. Mamonjy. On l'appelle Jésus aussi parce qu'il va sauver son peuple de leur péché, mais pas dans le péché. Fananarana teo Jesosy fa izy dia mezimely ho afaka amin'ny fahotany fa tsy hoe ao amin'ny fahotany. De leur péché. Amin'ny fahotany. Et quand le Fils vous délivrera, vous serez délivrés vraiment. Ary raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa Quand ianareo. le Fils vous libérera, vous serez libérés. Raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka ianareo. Et Jésus va écraser la tête du serpent rapidement en bas de votre pied. Ary Jesosy dia mitoro ny lohany ianarana angana vaingana ambany tongotrareo. Jésus doit être votre sauveur de vos péchés, I Jesosy mihitsy ny ilaina ho mpamonjy ny fahotanao. de la puissance des péchés, Amin'ny hery ny fahotanao. la conséquence des péchés, Ny amin'ny vokatry ny fahotana. la pénitence des péchés, Ny amin'ny kampo ny le fahotana. pouvoir des péchés. Ny amin'ny hery ny fahotana. Il lit des milliers des âmes qui ne sont pas repenties. Izay mamatotra olona anarivony izay mbola tsy midebaka. Si elle est Jésus, Ah, Jesosy ary izy. la Bible dit on l'appellera son nom Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Ny Baiboly dia milaza hoe ny anara teo Jesosy fa izy dia monjin'ilony ho afaka amin'ny fahotana. Et si vous n'êtes pas sauvé de votre péché, vous allez à l'enfer. Vous irez à l'enfer. Ary raha tsy afaka amin'ny fahotanao ianao dia ho any amin'ny hery ianao. Parce que l'enfer est fait pour les pécheurs, Satria ny fahotana dia natao ho an'ny pour mpamita, les menteurs, ho an'ny mpangainjy, pour les gens qui font des trucs, ho an'ny olona mpamita, qui divorcent, ho an'ny mpisarabady, qui marient des divorcés, izay manambady ny efa nisara, commis l'adultère, izay mijangajanga, et qui volent, izay mangala, et tous les genres de péchés, ary ny karazana fahotana mensonges. langy. Mais si le Fils vous libérera, vous serez libérés. Fa raha ny zanaka ny manafaka anao dia ho afaka ianao. Et voyez là, Dieu doit vous libérer premièrement avant de rentrer dans votre âme. Jereo tsara nge fa Andriamanitra aloha dia hanafaka anao aloha ny idiranao fanahinao. Azafady, Azafady, si vous n'êtes pas libéré de la puissance des péchés, vous iriez à l'enfer. raha ohatra tsy mbola afaka amin'ny herin'ny fahotanao ianao a dia ho any eliely ianao. Parce que les pécheurs iront à l'enfer. Satria ho any amin'ny hely ny Qui mpamity. sont les pécheurs? Izy ary ny mpamity Ceux qui commettent les péchés
Izay manao faotany, ceux qui pratiquent les péchés, izay mampiasa ils faotany. sont les sauvés. Izy zany Ceux qui Jesosy. sont libérés par la puissance de Jésus. Ireo zay afaka molona amin'ny herin'i Jesosy. Parce que Jésus, on l'appelle Jésus parce qu'il sauve les âmes de leurs péchés. Satria nialana ito hoe Jesosy satria izy nena afaka ny olona ho afaka ny faotany. Christianisme, Ny maha kristianina une religion qui sauve de la puissance des péchés. dia fivavahana izay mamonjy amin'ny herin'ny faotany. La pénitence des péchés, Ny amin'ny tambon'ny la faotany, conséquence des péchés, ny amin'ny vokatry ny la faotany, pouvoir des péchés. ny amin'ny fahefan'ny faotany. Il libère, il donne libération. Izy manavaka, izy mitondra fahafahana. Si vous n'avez pas cette expérience, vous êtes encore dans votre péché et vous allez terminer à l'enfer. Raha mbola tsy manana an'izany fahatsapana izany ianao dia mbola ny faotanao ianao ary dia ho any amin'ny hely ny faranao. On va lire. Vakiana Korintianina faharoa toko fahaenina ny andiny fadimy ambin'ny folo ka Quelle relation Dieu a avec un menteur? Il n'y a pas relation. inona ny fikambanan'Andriamanitra amin'ny mpandaitra? Tsy misy Quelle fikambanana. relation Dieu a avec quelqu'un qui commet le péché? Inona ny fanarahan'Andriamanitra amin'ny olona izay mbola manao faotany? Non, il n'y a pas aucune relation, Tsy misy fanaraha, aucune communion, tsy misy fandraisa, aucune connexion. tsy misy ny fanaraha. La première connexion que le pécheur a avec Dieu quand il demande pardon de ses péchés est repenti. Ny fanarahan'Andriamanitra voalohany amin'ny tanota dia izy mety ny faotany ary mibeza. Et après, il invite Jésus de rentrer dans son cœur. Ary izay dia manao ny Jesosy hiditra ao anaty. Emmanuel devient avec nous et devient aussi en nous. Ny manendry manena dia ataontsika izy ary dia raha misy antsika izy. Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez bien la parole. Ho ino tsara ny teny, Sauvez votre âme mijeo ny fanahinao, d'obéir la Bible. akatoavy ny Baiboly. Ary inona ny fanarahan'i Kristy sy Belialy, ary inona ny iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona ny kambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araky ny nataon'Andriamanitra hoe olona eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary Andriamaniny aho ary izy ho oloko. Koa amin'ny voa eo aminy ianareo ka misarany hoy Jehova raha aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izaho dia handray anareo ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy zanako vavy hoy Jehova tsy tombo. Alléluia. C'est joli ça, hein? C'est la vraie parole de Dieu. Tena tsara tarehy zany, tena tenin'Andriamanitra. Dans verset 16, il dit, je veux demeurer en eux. Ao amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo izy dia miteny mana hoe olona ho aminy aho, Et je veux marcher en eux. ary andeha aminy aho. Ça veut dire nous marchons et Jésus est dedans. Zany hoe mandeha tsika zany dia Jesosy ao anatsika. C'est nous que nous portons Jésus à l'église. Tsika no mitondra Jesosy aty am-piangonana. Ils ne dorment pas ici la nuit. Tsy matorata akory izy rehefa mialina, Non, nous portons Jésus. fa hoentsika Jesosy. Amen. Amen. Et il y a des milliers de petits Jésus dans les cœurs des fidèles. Misy anarivony a dia Jesosy kely ary anatin'ny foniny mpino. Mais ça, c'est dans la Bible. C'est ça dans la Bible. Izay ny ao amin'ny Baiboly. Je serai en eux, Ho ao aminy aho, pas à côté d'eux. tsy eo anilany akory a, Non. tsy eo. Lisez bien en gâche. Vakiana tsara amin'ny teny gasy. Olona eo aminy aho sy andeha eo aminy. Et je serai en eux. Ho ao aminy aho, Et ils seront mon peuple. ary dia oloko izy. Et après, il sera Abaraï pour nous. Ary eo aveo dia avaray ho atsika izy. Et nous serons les enfants de Dieu. Ary itsika dia zanak'Andriamanitra. Azafadi, regardez ici s'il vous plaît. Azafady mba jereo kely ety. Si Jésus n'est pas en vous, vous n'en arriverez jamais au ciel. Raha tsy ao aminao Jesosy any tsy ho tonga any an-danitra anao vienanao viny. Il vient en nous et il vous amène. Il vient en nous et après il est en nous par le Saint-Esprit et il nous amène chez lui là-bas. Ho avy ao amintsika izy, ary monina amintsika izy, ary rehefa avy ao amin'ny alalan'ny hery fanahy masina dia hoe ny any aminy isika. Vous avez compris? Azonao. Avant d'arriver au ciel, il doit venir ici. Alohan'ny atongavatry ala-danitra dia tokony ho aty izy aloha. Et il doit demeurer ici. Ary ilaina monina Il doit marcher ici à Tananarive. ilaina mandeha mihitsy izy eto Antananarivo.
quand je marche à laquelle Jésus c'est dedans. Raha mandeha ny lalan-kely aho dia za manana Jesosy ao anaty. Vous ne pouvez pas arriver là-bas s'il n'est pas dedans. Tsy ho tonga any mihitsy ianao raha tsy ao anatinao izy. Et comment il va rentrer dedans? Ary ahoana raha nidiranao? Est-ce que le diable et Jésus va demeurer dans un même cœur? Impossible. Mety afaka miara-monina amin'ny fo anankiray le Jesosy sy ny devoly. Mais Tsy azo atao il y a hoe une relation, il y a de Christ avec Balial, le diable. inona moa ny ivanarany Kristy sy Beliala na ny devoly? Et quelle connexion! Ary inona ny ikambanana? Il n'y a pas de relation. Tsy misy Nous ifandraisana. sommes libérés du diable. E raha afaka tamin'ny devoly sy Et Jésus il rentre en nous. ary Jesosy mito Il marche en nous. ary mandeha amintsika izy. Il vit en nous. Miaina amintsika izy. Et après, quand le temps vienne, il nous amène chez lui là-bas. Ary rehefa avy eo rehefa tonga ny fotoana dia entiny any aminy izy. Enoch a marché avec Dieu ici. Enoka miara-ny tamin'Andriamanitra teto ity. Il marche avec Dieu dans la vie de sainteté. Miara-ny tamin'Andriamanitra tamin'ny fiainany famasino izy. Alors le Seigneur dit, tu as marché ici combien? 200 ans, 100 ans, tu es fatigué, viens chez moi en bout. Ka avy eo dia nitenenin'Andriamanitra izy hoe nandeha teto ianao nandritra ny 200 taona. Reraka loatra ianao fa avy eo izay miaraka amiko aty ambony. Et il y avait avec elle un petit enfant qui lisait la Bible. Il était les amis, après il l'a pris avec lui. Dia nisy zazakely anankiray namaky ny baiboly ka ambenako tena namana izy dia avy eo tonga dia netiny any aminy. Si vous êtes amé à Jésus, c'est Raha sakaizan'i Jesosy il ianao marche en vous. ka mandeha aminao izy. Il m'a dit, monte en haut. Dia hitibana izy ny ka. Alléluia. Alleluia. Là-bas, c'est plus joli que Taranari. Tsara kokoa ny Antananarivo any. C'est facile. Tena tsotra. C'est tellement facile que le diable veut la faire compliquée. Tena tsotra loatra ka zay no mahatonga ny devoly asarotiny le izy. Il est menteur. Fandaina izy. Mais il dit, il va rentrer en nous, il va demeurer en nous et il va marcher en nous dedans. Fa izy eo aminy aho olona eo aminy aho ary aho ro mandeha aminy aho. Alléluia. Christianisme, c'est unité. Ny maha-kristiana dia fifandraisana na Même Dieu avec l'homme. dia mampiray amin'Andriamanitra amin'iny. Et on ne peut pas faire ça nous-mêmes, c'est lui qui doit le faire. Ka rehefa tsy tsika nefa ny mahavita an'izany fa tsy maintsy izy no manao azy. C'est clair? Mazava. Vous voulez gagner ce matin? Tia azo ianao Vous amin'ity voulez maraina. gagner le ciel? Tia azo ny lanitra Vous voulez ianao. aller avec nous au ciel? Tia andeha araka amin'ny an-danitra ianao. Voilà, le chemin est clair. Mazava zay ny On va lalana. mettre debout, Hitsanga isika. priez de tout votre cœur. Vavaha amin'ny fonao rehetra. Répentez-vous. Deba ianao. Tu ne peux pas tromper vous-même ni tromper Dieu. Aoka tsy mitaka ny tenanao ianao na mitaka an'Andriamanitra. Parce qu'il connaît votre cœur. Fantany ny fonao. Il dit, vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Fa hoy izy eo hitanareo raka-tsainareo Et il va se manifester lui-même à vous. ary izy tena mihitsy iseho Ça, aminao. c'est le christianisme. Zay mampisy. Ça, c'est le message que Dieu nous a donné dans Jésus et Mamonzi. Zany miavaka azy amin'ny an'Andriamanitra anay atany Jesosy mamonjy. Ne pas de faire d'un vous un chrétien menteur, Tsy mianaonao hoe kristianina mpandaitra. mais de faire de vous un chrétien saint et habitation de Dieu. Fa nataonao kristianina masina ary fonenan'Andriamanitra. C'est pour ça que Jésus et Mamonzi est unique. Hoy zany a mahatonga ny Jesosy mamonjy ho tokana. La vraie église de Dieu, parce qu'il sauve les âmes de leurs péchés. Satria fiangonan'Andriamanitra marina satria mamonjy ny falanina ho afaka amin'ny fahotana. Ça, c'est le secret. Zay le zava-miasa. Ça, c'est l'examen. Zay le falaviana. Jésus, si vous allez libérer, alors vous appartenez à Jésus. Raha nanafaka anao Jesosy azy dia any Jesosy ianao zany. Et de rentrer dans la porte du ciel, vous devez avoir Jésus dedans. Ary hoe hiditra amin'ny varavarany lanitra dia tokony hanana Jesosy ao anaty ianao aloha. Quand les anges vous voient et Jésus est dedans, il va ouvrir la porte vite. Ary rehefa hitany anjely fa ao anatinao Jesosy tonga dia avy ny anjely dia voainana ny varavarana. Et il va nous servir. Ary dia androso zavatra antsika izy. Amen. Nous avons beaucoup de bons et de serviteurs là-bas. Les anges, angéliques. Dia lehibe ny mpanompo sy ny olona miasany dia ny anjely. Alléluia. Alleluia. Il doit être en vous avant qu'il vous amène au ciel.
Ilaina mihitsy ao aminao izy alohan'ny tongaleno any an-danitra. Un niveau moins que ça n'arrivera pas à aller au ciel. Ny toerana ivany izany a dia tsy hatonganao any an-danitra. Le ciel est un place sainte, Ny lanitra dia toerana masina, habitation de Dieu fonenan'Andriamanitra et l'habitation des saints. ary fonenan'ny olo-masina. Alors, on ne devient pas saint là-bas. Tsy hoe any vao masina, tonga masina. Non, non, vous ne devenez pas saint après la mort. Tsy hoe lasa masina ianao rehefa irena Vous fahafatesana, devenez saint ici, fa ety ianao no masina avant d'arriver là-bas. aloha ny atongavana any. The saint of the earth are my pleasure. Bien de les saints de la terre sont mes plaisirs, sont ma joie. Misy andininy a ny masiny amin'ny eto ny tany ny fifalety. Et toutes les épîtres dans la Bible, c'est écrit pour des saints. Ary ny epistily rehetra ao baiboly a dia nisoratana ho an'ny olo-masina. Si nous étions dans le temps des apôtres, il leur dit les saints à Tananarive, à Jesosy-Mamonzy. Raha ohatra tamin'ny andro apôstôlitsika dia ho teneny hoe ny olo-masina any Antananarivo ao amin'ny Jesosy mamonjy. Alléluia. Alléluia. Alors, vous voyez, la Bible dit aussi, sans sainteté, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ny baiboly koa dia milaza fa raha tsy misy famasinana dia tsy ho tonga amin'ny fanjakana Andriamanitra. Jésus est venu pour chercher et trouver les pécheurs. Jesosy dia tonga hitady sy hamonjy ny tanota. C'est ça? Zay. Si vous, et une fois il dit, je ne suis pas venu pour les justes, Andriamanitra dia niteny hoe tsy avy antso ny marina mais je suis venu pour chercher les pécheurs. fa tonga kosa hitady ny Ça tanota. ne veut pas dire qu'il voulait dire qu'il est venu parce qu'il y a des gens qui sont justes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont justes dans eux-mêmes. Tsy hoe koa tonga izy satria misy olona marina hoe marina ny amin'ny tenany any. Il est menteur, il dit, moi je suis catholique marne et protestante marne. Mandao izy amin'azy eo za dia protestanta marina katolika marina. Menteur et marne, Mandao ianao dia hoe marina. il n'y a pas ça. Tsy misy an'izany. Bien. On va se mettre debout s'il vous plaît. Hitsangantsika azafady. Nous voulons votre salut. Tianao ny famonjenanao. Nous voulons vous amener avec nous au ciel. Tianao ny tonga anareo miaraka aminay any an-danitra. Notre appel de Dieu, c'est pour sauver les âmes. Ny antso izay nataon'Andriamanitra taminay dia ny hamonjena ny fanahy. C'est tout. Zay ihany. Si vous voulez être sauvé, Raha tianao no voavotsy repentez-vous ce matin dia bainao amin'ity maraina ity de tout genre péché amin'ny karazan'ota rehetra et invite dans votre cœur le Seigneur. ary dia asao ao amponao ny Dites, hein? Psalm 16. Oui. Psalm 16. On va dire Psalm 16. Psalm fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Attendez, je vais vérifier. Psalm 16, verset 3. Oui, c'est là. Mais les saints qui sont sur la terre et les excellents, avec excellent esprit, is all my delight. Psalm fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo. Ary ny amin'ny olo-masina ambonin'ny tany ireo ny olona tsara laza izay sitako indrindra. Où est-ce qu'ils sont les saints? Aiza ireo masina? Où? Aiza? À Tananarive. Tananarive. La terre. Tonga eo ambonin'ny tany. Les saints où? Le masina aiza? Parlez fort, frère, sœur, n'ayez pas peur. Tenena mafy na Parlez navady. fort. Où est-ce qu'ils sont les saints? Aiza ireo masina ireo? Ah, c'est ici, Ety à Tananarive, Tananarive sur la terre. ambonin'ny tany. Les excellents, ça veut dire les personnes qui vivent une vie de sainteté sont des excellents. Dia ny olona tsara lazy zany dia ny olona miaina amin'ny famasina ireo no atao tsara lazy. Ceci est ma joie en eux. Ireo ny Il fifaliana. n'a pas joie dans vous, le menteur, jusqu'à ce que vous repentez. Tsy manana fifaliana aminao ianao zay tavangy izy raha tsy efa tonga amin'ny fidebany ianao. Non, sa joie c'est dans les saints sur la terre. Fa ny fifaliany dia amin'ny masina ety ambonin'ny tany. Alors comprendre bien Aoka ho azonao tsara. que la religion de Jésus, il compose et il forme des saints sur la terre. Fa ny fivavahan'i Jesosy dia namboatra izy manefy olo-masina ety ambonin'ny tany.
Vous dites, est-ce que c'est possible que je devienne saint? Dia mety tonga ve hoe zaho lasa olo masina C'est très possible. tena azo atao itsy. C'est les milliers et nous sommes arrivés à être sanctifiés par Dieu. Raha ireo anarivo ireo tonga nitanjona hoe mahamasin'Andriamanitra, Si c'était possible pour nous, c'est possible pour vous. raha vita taminay zany dia vita aminao koa. Alors demandez au Seigneur qui rentre dans votre cœur ce matin. Mangatany tompo mba hiditra ao Ne voalohany priez tena. pas sans la volonté et le désir de repentir. Fahazam-bavaka raha tsy ao anatinao ny sitrapo sy ny safidy hibebaka. Vous serez en moquerie devant Dieu. Fa lasa olona re tsara venatsiana ten'Andriamanitra Vous ne ny pouvez alakany pas tromper Dieu. tsy afaka nanitaka an'Andriamanitra ianao. Première chose, repentir. Voalohany indrindra ny beba, Et après Dieu va entendre les prières. avy eo izy dia iay mivavaka ao. Et on va prier ensemble. Iary hivavaka isika. Lord, we thank you. S'il vous plaît. Azo mipetraka ianareo tompoko azafady. On va lire une portion de la parole de Dieu pour nous donner une idée qu'il y a une autre face de la nature de Dieu et sa personnalité. Anaky andin-tsoratra masina itsika izay mampiseho antsika amin'ny lafiny anankiray ny amin'ny toetra an'Andriamanitra sy ny amin'ny tenan'Andriamanitra. On a bien appris que Dieu est amour. Efa nianarana tsara fa Andriamanitra dia fitiavana. On a bien appris que Dieu est prêt de pardonner. Efa nianarana tsara koa fa Andriamanitra dia tena vonona tokoa ny hamela eny. Dieu vous supplie maintenant et il attend que vous donnez votre cœur à Jésus. Ary dia mingavy ianao Andriamanitra ankehitriny ary miandrinao mba hanoranao ny fonao an'i Jesosy. Mais voyez, il y a un temps qui s'appelle dans la Bible le temps de grâce. Fa misy ny atao hoe fotoana ao Baiboly fotoana ny fahasoavana. Et Jésus a dit il est venu pour prêcher le jour acceptable. Ary Jesosy dia niteny manao hoe tonga izy hitory andro akasitrahana. Mais il y a un temps que ce sera à la fin du monde que la Bible l'appelle le temps de vengeance. Ary misy nefa zao lazaina ao Baiboly ny atao hoe andro fahamaliny. Il y a temps de vengeance et temps acceptable. Misy ny atao hoe andro fahamalina ary misy ny andro fakasitrahana.
Et on va lire dans la Bible une portion qui montre comment Dieu va agir prochainement. Ary dia vakina atao amin'ny baiboly a ahoana ny fomba ho ataon'Andriamanitra tsy hoe Quand le temps d'acceptable termine efa tapitra ny andro fakasitrahana et le temps de vengeance arrivera prochainement. ary dia ho avy tsy ela ilay andro C'est fahamaliny. pour cela qu'on supplie chaque jour possible Ary zany ny antony a engaviana isan'andro raha mbola azo de atao vous dire réconciliez-vous avec Dieu. dia nitenenana aminay mihavana amin'Andriamanitra. Pour le jugement prochain. Alohan'ilay fitsarana izay ho avy tsy hoe Elle est destinée à l'homme et décidée par Dieu seulement que l'homme vivra et après un jour il va mourir. efa nitenen'Andriamanitra ary efa nitapan'Andriamanitra ny amin'ny olombelona fa indray andro any dia faty izy. Il y aura un jour de jugement. Ary dia isy andro fitsarana. Ça c'est le jour du Seigneur quand il décide de juger toute l'humanité. Ary io andro io dia andro tompo izay efa nitendreny a hitsarany ny olombelona rehetra. On va lire dans le livre de Hébreux, Vakiana amin'ny bokin'ny Hébreu chapitre 10. ao amin'ny toko fahafolo. Chapitre 10, s'il vous plaît les mamans, quand il y a un enfant pleure, allez à on va lire verset 26. Ny dimy fahaenina amby roapolo amin'ny Hébreu On va lire comme ça, verset 26 doucement, et on va expliquer verset par verset. Je veux que la Bible vous presse ce matin. tiana ho vakiana miadana tsara ny dininy amin'ny andininy a dia tiako izy raha ny baiboly no mitoriteny La Bible maray. est claire si on le comprend selon la volonté de Dieu. Tena mazava ny baiboly raha azontsika araky ny tena Mais si sitrapon'Andriamanitra. on fait des interprétations humaines, Fa raha manao fantikana amin'ny sain'olombelona il ne faut pas interpréter la Bible selon votre pensée, mais selon la pensée de Dieu. aoka tsy ho raisinao araky ny eritreritra ao ny baiboly fa aoka araky ny sain'Andriamanitra. Alors, verset 26, car si nous péchons volontairement, Amin'ny andininy fahaenina amby roapolo fa raha mino manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra ny mota intsony. voyez, Dieu maintenant illumine les âmes. Jereo fa Andriamanitra zao dia manazava ny Il fanahy les guide à la repentance. ary tarino amin'ny fidebà. Comme il est amour, il est prêt de pardonner. Fa satria fitiavana izy dia vonona izy amin'ny elaela. Il n'y aura personne qui sera jugé à l'enfer qui va dire à Dieu à la fin, j'ai venu à toi pour te demander pardon et tu ne m'as pas pardonné. Tsy misy olona mihitsy hoe lasa ny hoe teteny amin'Andriamanitra hoe fananatona anao nefa ianao tsy nanaiky amin'ny lahy. Non. Tsia. Il est prêt. Si vous êtes sincère dans votre repentance, il est prêt de pardonner. Tsy zany fa raha ohatra ianao tena tsotra ao amin'ny finao amin'ny fidebàna dia vonona izy amelanao. Alors maintenant, on vous a déclaré la vérité. Ka ianao zany efa lazaina aminao zao ny marina. Et si vous décidez d'aller contre la vérité de Dieu, Ka raha ohatra ianao tapa-kevitra ny andeha mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra il y aura la conséquence de 27. dia isy ny vokany eto amin'ny andininy fafito amby roapolo. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana amin'ny rehetra izay andalin'ny fahavalo rehetra kosa. Voyez, ça c'est déclaré dans la Bible. Zareo tsara fanambaro amin'ny baiboly hoe Écoutez, amis là-bas, ianao sakaizery si misy vous refusez Jésus ce matin, raha lavinao Jesosy ny maray. peut-être vous n'auriez jamais la chance de repentir. Mety tsy hanana anjara intsony ianao hibebaka. Mais il y aura un jugement sévère qui vous attendra. Fa isy kosa fitsarana tena ezana zay miandrenao. En attente terrible de jugement. Fiandrasana matahotra ny amin'ny fitsarana Et l'ardeur du feu. ary ny amin'ny afo. Le jugement de Dieu, Fitezerana amin'ny rehetra. ce n'est pas comme le gouvernement ici, on vous met quelques mois ou quelques années en prison. Ny amin'Andriamanitra tsy taka metony gouvernement atika hoe atao ao anatin'ny tranomaizina vitsivitsy ianao. Tena vitsivitsy. C'est un feu ardent. Fa tena afo mirehetra mihitsy. C'est le jugement de Dieu. Fitsaran'Andriamanitra. Malheur à ce qui sera jugé par Dieu, il sera séparé de Dieu éternellement. Lozan'ny olona zay hitsaran'Andriamanitra satria hosarana amin'Andriamanitra mandrakizay izy. Dans l'Ancien Testament,
Ao amin'ny testamenta taloha, Voilà, il nous dit, verset 28, qu'est-ce qui s'est passé? zay tsara ny andiny fahavalo amby roapolo ina zavatra nitranga. Izay manolotra ny lalàn'i Mosesy dia maty amin'ny teny vavolombelona roa na telo ka tsy asiana famindrapo. Mais dans le Nouveau Testament, Fa amin'ny testamenta vaovao le jugement sera plus sévère. dia mafimafy tokoa ny fitsarana. La seule différence entre l'Ancien et le Nouveau, Ny mahasamihafa ny taloha sy ny vaovao c'est tarder un peu à la jour de vengeance. dia somary mitaredreka ny amin'ny andro fahamaliny. Ça veut dire, vous serez jugé, vous n'allez pas échapper le jugement de Dieu. Zany hoe hotsaraina ianao ary tsy afaka handositra ny fitsanan'Andriamanitra koa. Priez, têtu dans le péché, Raha ohatra mbola mitohiny eo eo amin'ny fotany vous ianao serez jugé par Dieu lui-même. dia hotsarain'Andriamanitra tena mihitsy ianao Un peu plus tard. ao aoriana. Parce qu'il est destiné à l'homme de mourir une fois et après ça immédiatement le jugement. Fa efa nitetrenin'ny fatindray mandeha io rehefa afaka zany dia isy fitsarana. Alors, ce qui était cassé la loi de Moïse Fa izay nanolotra ny lalàn'i Mosesy recevait un jugement sévère. dia nahazo fitsarana enjana. Mais au verset 29, on a les de combien plus grands tourments. Andiny fa sivy amby roapolo. Manao ana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatsy amin'izay nanitsakitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rano fanekena izay nanamasina anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahin'ny fahasoavana. Nous sommes dans l'esprit de grâce. Ao amin'ny fanahin'ny fahasoavantsika zao. Alors, combien ce sera furieux et horrible le jugement Fa alahoana reo no amafy izany fitsarana izany à ceux qui refusent Jésus ho an'ny olona izay mandà et Jesosy. refusent que Jésus domine sur leur âme. Ary ireo izay mandà Jesosy tsy hanjaka eo amin'ny fanahiny.